Misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiana rehetra. Iaraka misaoran'ny tompontsika amin'izao fotoana izao amin'izao volana janoary raika amby roapolo sy roa arivo zao raika amby telopolo janoary zany tsika izao efa tapitra sady ty volana voalohany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ty mandeha dia mandeha ny fotoana ary dia tsapatra any ny fahasoavan'ny tompo izay iainantsika. Ny famindrampon'ny tompo no tsy nalany ritra antsika ary zay no mahatonga antsika mbola tafaraka amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga nanonona teny am-boalohany aniny salamo fatelo amby zato iny hoe izy rery ihany no mendrika isaorana, izy rery ihany no afaka nitazona antsika sy nitahiry antsika ary ny fahasoavany ny famindrapony no tsy lalany ritra antsika. Ampifaliana tanteraka sy ampitiavana no iarabana antsika tsirairay avy amangina ny tsirairay avy isa tokantrano amin'izao fotoana izao ary anonana ny fiadanana sy fahasoavana famindrapo an Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao miomana eona amin'Andriamanitra ao laharana fa 220 sy 200. Ny fanamasina mbola iasa mihoatra noho izay efa niesany hatramin'izay ikasika ny tsirairay avy ary teny amin'ny tsirairay avy ao anatin'izao minitra vitsivitsy izao. Na eto Madagasikara ianao na ny ampitan-dranomasina ianao na ianao rery no manaraka an'izao fizarana izao na izanaiza misy ianao ao an-trano makaina efa hariva amin'ny atoandro empanaovana raharaha eny an-dalana any am-perinasa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ny fanamasina no miasa no kasika hiteny aminao ao anatin'izao fotoana izao ho fampaherezana sy ho fampiporisihana antsika tsirairay avy. Ny fotoana androany zaraina amintsika dia ny hoe mivavaha fotoana mbola tena anamafisana bebe koa ny vavaka izao vaninandro iainantsika izao. Iara-malala ny zavatra misy amin'izao fotoana ny aretina izay tsy hita hoe manao ahoana tsy hita ihany izay tena mbola fandresena azy ty resaka corona virus ity ny fahasahiranana entina zany zavatra rehetrarehetra zany ny tsy fahafahana miaina tsara ara-dalàna mivoaka miditra manao ny asa mandraraha-pahalalana miaona amin'ny olona rehetra pahalalana fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra lasa misy sakatsakana avokoa zany rehetrarehetra zany misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina, misy fiatraikany amin'ny toe-karena, misy fiatraikany amin'ny fifandraisana, misy fiatraikany amin'ny zavatra maro ary raha jerena dia toa lafiratsiny ny betsaka raha mijery amin'ny maso-panahy tsy miankana zany. Mety misy zavatra raisika ihany koa amin'ny ara-panahy sy amin'izay hevitry ny ten'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Marina ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, anisan'izany zany zao zava-misy zao fa ny zavatra afarana antsika amin'ity afatra androany ity dia ny hoe mivavaha, tena hoe antsona izao ianao sika tsirairay avy mihitsy tena hoe hiditra amin'izany fanatrehan'ny tompo zany ho ao anatin'ny fivavahana fisoronana. Timoty voalohany toko faharoa no raisitsika. Timoty voalohany toko faharoa no raisitsika. Eto am-pizarana dia tete ihany hoe tonga soamantsara zay avy nanao mission avy any faritra atsimo nisy taontsika nanontany nietreritra hoe aiza nanahoana vita ve ny mission sisa fa dia efa toto soamantsara isaonan'ny tompo eto Antananarivo tsy mbola navita ny tatitra farany eo an-dalam-panaovana anazy fa ho vita zany amin'ny fotoana mamety azy fa nalazaina amintsika hoe vita soamantsara ny asa iny isaorana ny tompo misaorana ny fanaonantsika ny fitiavantsika misaorana ny fitondrantsika mivavaka fa zava-dehibe izany rehetrarehetra zany. Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba iainantsika miadana sy mandry fahizay mba iainantsika miadana sy mandry fahizay misy andraikitro izao mpino izao kristianina izao zanak'Andriamanitra nateraka avy any ambony fanasy ny tany fahazavan'izao tontolo zao misy andraikitro eto amin'izao tontolo zao ary ny mampiadana na tsy mampiadana an'ity tany ity sy izay rehetra misy manodidina anay eo dia azo lazaina ihany hoe miankinamiko ihany koa satria amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko asandratro any amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny vavaka zay ataonao ianao io zay manaraka asandratrao any amin'i Jesosy Kristy misy valiny iny ary zay ny amporisia amin'ny paoly antsika tsirairay avy hoe te hiadana ve te andro fa izay ve
inona ny vahaolana, inona ny toro hevitra, vavaka zay napetrany teto. Ozy izy hoe ivavaka mba hiainatsika miadana sy mandry fa izay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny famaotinana rehetrarehetra. Misy zavatra katsahana zany amin'izao fotoana, misy zavatra very lasa tsy hita ary tiana hiverina, de inona zay? Filaminana, fiadanana, firindran'ny fiarahamonina, firindran'le fiainatsika teo aloha teo. Satria raha mijeritsika ny zavatra nisy nanomboka tamin'isiny resaka coronavirus iny niditra ny confinement sy ny zavatra maro rehetrarehetra, dia ny samboaravoara ny korotana le fomba fiainana, ny zavatra niova be da be zany tao, dia ohatra nisy fanirina tao ao anatsika hoe mba te hilamina am'izay, mba tsy hisy tsony ty resaka corona ty, tsy anao kasibosy nandritry ny 4 volana moa zany zay nisy masika foana nanaovana teo. Eny ny tompo manana ny heviny manana ny lalany fa itsy andanin'izay miaino ny fanahy ihany koa tsika, de mipetraka hoe ny zavatra tiany tompo apetraka amin'ny fiainatsika isan'andro fanandro zao ny zavatra tena apetraka hoe miaina ao anatin'izay hoe apetraka ny tompo tsara mihitsy zay. Ty ten'Andriamanitra ty tsy miova omaly senior mandrakizay marina ny ten'Andriamanitra, ary mila fatatsika ny marina, ary mila fatatsika ihany koa hoe iza isika, mila fatatsika hoe inona ny andraikitsika sy ny hery sy ny fahefana zay ananatsika fiangonana Jesosy Kristy. Fa itsika de manana ny hery sy ny fahefana. Tadidio le tenin Jesosy tamin'ny Petera, ianao ny Petera ozy izy ary eo ambony'ty vatolampy ty ozy izy no andrenako ny fiangonako ary na ny vavahadiny fiaina tsy hita aza tsy aresy azy. Petera no nyresahana, Petera le vato kely, fa raha resahany iny hoe Petera le vato kely iny ka hitarina le izy de zao nolazain'ny Petera amin'ny Petera voalohany hoe ianareo dia vato velona, ianareo dia atsangana koa vato velona ho trano fanahy. Izao ihany koa zany dia vato velona ho trano fanahy. Ary tsy Petera ihany no nambarany an'iny, fa izao zay mpino zanak'Andriamanitra nateraka avy any ambony dia mandray an'iny fanambarany iny ihany koa hoe ianao ny Petera, aroroko atao amin'ity bony vatolampy ty ianao ary ny vavahadiny fiaina tsy hita raha tsy aresy ianao, satria iza fiangonana Jesosy Kristy nateraka avy any ambony zanak'Andriamanitra, fonenany fanamasina ary tempolo ny fanamasina, ny fanamasina no mitoetra ato amiko, napetraka eto amin'izao tontolo zao ho fanasina sy fahazavana, ary manana ny hery sy ny fahefana avy amin'ny ray tamin'ny alana Jesosy Kristy. Tadio ny teny nomeny Jesosy Kristy alohan'ny akarany any an-danitra, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra, efa nomena ny fahefana rehetra. Elo raisitsika mihitsy zay teny zay ahafahantsika tena hoe tsy miaina amin'ny tahotra amin'izao vaninandro iainantsika zao tsy ravoravo tanana, fa tena hoe tiako ampaherezana anao zao fizarana zao tiako amporosihana anao zao fizarana zao mba tena hijoro anao amin'ny mahafanasina sy fahazavana anao, hijoro anao amin'ny pitily de mijery hoe inona ny loza mety hitranga, inona ny zavatra miatra, inona ny zavatra manahirana, inona ny zavatra toe-javatra zay tena hoe mila fanarenana sy fanamboarana. Ary io pitily io no mijery an'izay dia mitondra n'izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitondra n'izany eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny alàna Jesosy Kristy, mitondra famelan-keloka, mangataka famelan-keloka, mitondra fifonana, mangataka famindrapo, mivavaka zany mbola miverinao amin'le ten'Andriamanitra teo tsika noho izay zavatra izay. Zany hoe mijoro eo amin'ny banky tsika tsirairay avy, ary rehefa mijoro eo amin'ny banky tsika mahita n'izay zavatra tsy mety, zay zavatra tokony atao, zay zavatra tokony ahitsy, zavatra tokony amboarina, ary lasa mitondra zany eo Jesosy Kristy mba hitondra fanovana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina. De apetrako tsara le famarinan'ny ten'Andriamanitra hoe efa nomenao izy izy ny fahefana rehetra any an-danitra. De zao ny zavatra misy ary vakitsika ty ten'Andriamanitra ty ato amin'ny Matio toko fa 20, Matio toko fa 20. Inona ny voasoratra ao mba ho raisinao zany teny zany famarinana ho anao, ianao io mihitsy zany raha zanak'Andriamanitra ianao nateraka avy any ambony mpino kristianina zandriny Jesosy Kristy nandray ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, niditra tamin'ny fivavahana ary nandray ny fanamasina, dia ho anao zao teny zao hoy Jesosy Kristy efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, de ny toyany koa mandehana ianareo. Inona moa ny fifandraisan'izany teny zany? Fifandraisan'izany teny zany de zao, satria nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany
de za manana hery sy fahefana ihany koa omeko anareo koa zany andehana anareo mandehana anareo izy dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ny tiako apetraka zany tao ao anatin'izao fiandohana zao zany hoe fantaro hoe izy ianao a zanak'andriamanitra ianao mpianatra jesosy kristy ianao ary ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty-tany zay a jesosy kristy a dia ampitainy any aminao zany de miverintsika any am'le Matthieu toko fa 12 hoe ianao ny Kristy zanak'andriamanitra velona de aveo izy ny teny hoe ianao ny Petera eo ambony ty vato lampy ty a no androenako ny fiangonako a ary na ny vavahadiny fiainantsika azo izy a tsy aresy azy de eo am'le vavahadiny fiainantsika tsy aresy azy zay a zany hoe tena hatramin'ny fahafatesana zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny zanak'andriamanitra amin'ny reo zanak'andriamanitra zay nandray ny fahefana dia eo le fahefana le tiako tenenina zavatra misy anankiray ato zao andiny fa 12 a toko fa 12 lazaiko aminareo marina tokoa na inona fezinareo ety an-tany de ho fezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany de ho vahana any an-danitra zany hoe io tenin'andriamanitra io a de milaza mihitsy an'izay zavatra zay Matthieu toko 20 aloha le fanambarany Jesosy a tamin'ny Petera ny amma fiangonana Jesosy Kristy azy ary vavahadiny fiainatsita tsy aresy azy Matthieu toko fa 19 a andininy fa 12 dia amin'ny andininy fa 9 de ozy izy hoe omeko anao ny fahalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fezinao ety ambony tany de fezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra io teny io zany a nomena ny Petera ary hitantsika ny fiainan'ny Petera amin'ny asan'ny apôstôly fa nisy zavatra maro nisy fahefana ny resin'ny Petera nisy fanohanana etin'ny Petera nisy ataoko hoe mandat zavatra napetraky ny tompo tamin'ny Petera fa arak'le lazaiko zay mbola nampitain'ny tompo koa zany ampino amin'ny mpianatra hoe manana an'izay hery sy fahefana zay tsika manana an'izay hery sy fahefana zay tsika mandraindray a le tenin'andriamanitra zany a ao amin'ny Efesianina toko fa 9 Efesianina toko fa 9 de zao ndray ny ambarany eo andininy fa 10 farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa ny fiadin'andriamanitra mba hazonareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly de fantaro am'izay le mahisikatsika sy ny izan'ny fahavalontsika andininy fa 12 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà zany hoe ny fahavalonao a tsy olombelona nofo amandrà velively fa ny olombelona nofo amandrà dia anisany nandatsahany Jesosy ny rano tsy hoe anisany moa zany fa ny olombelona nofo amandrà dia nandatsahany Jesosy ny rano teo amin'ny azy fijaliana mba ahazo ny famonjena avokoa ka tsy nofo amandrà ny adivantsika sao diso fahavalontsika sao diso adversairetsika ka any amin'ny tsy tokony ho izy no andehanany ady a zay ataotsika fa hoy ny tenin'andriamanitra isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'inona iza ny fahavalontsika fanjakana sy ny fanapahana fanjakana ampanjaka zao fahamaizinana zao zany hoe misy atanatohatra ao raha tsona la izy de ny devoly satana sy ny forongony rehetrarehetra satana sy zay atanatohatra rehetrarehetra ao a zay ny fahavalontsika ny fahavalontsika dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra averiko ihany isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao fahamaizinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zay a ny fahavalontsika fa zao ny zavatra tena tia nabara amintsika hoe manoloana ny fahavalo io tsisy antony fahavalo vo manonona ny anaran'i Jesosy Kristy ianao de mangovotra ny fahavalo matahotra ny fahavalo ary Jesosy Kristy nanafery asy anao Jesosy Kristy nanome any hery sy ny fahefana zay iainako ary porofoko amin'ny hetsika zay ataoko amin'ny teny zay ataoko amin'ny fiainako isan'andro san'andro tsisy atahorantsika ny fahavalo tsisy atahorantsika ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tsisy atahorantsika ny devoly satria Jesosy Kristy a no efa manarona antsika eo ambany volony elana isika de miafina ao amin'ny Jesosy Kristy ary izy ny eo anoloantsika mampandresy atsika ary zay mahatonga azy miteny hoe miorina ambony vatolapy ianao tadidio le fampianarana hoe rehefa nakatony tenin'andriamanitra tonga ny rivotra tonga ny tafiotra tonga ny rika be a fa tsy niotsina tsy ny anjera tsy ferana zany ny asian'ny rika tsy ferana isian'ny rano be tsy ferana ny isian'ny rivotra
na miorona ambony vatolampy ianao na miorona ambony fasika de mety hitovy ny zavatra iainana ny zavatra misy a satria mieto amboniny tany avokoa fa manoatra no ny mparesisika amin'ny alala le tiatsika fa efa nomen'andriamanitra ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty tany ary eo am'izay le hoe ataoko miavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo a eo am'izay tsika no mandray le hery sy ny fahefana hoe mitondra bavaka ny vavaka zany a no fanalahidy a zay petraky ny tompo a ampiasaitsika ao amin'ny Luka toko fa 1:20 de hoy Jesosy Kristy hoe mivavah mba hahery ianareo ary raha ity boky ny Luka ity ny resantsika raha omena titre hafa izy ity de hoe boky mivavaka ny fiainan'i Jesosy tao anatin'ny vavaka tena hitantsika ao anatin'ny boky ny Luka io tsy mbola nazavakory ny andro de fa nakany an-tany izy tany an-tendrombohitra nakany amin'ny efitra nakany amin'ny toerana mangingina izy a nivavaka koraha i Jesosy Kristy le Andriamanitra zato isan-jato le manana ny hery sy ny fahefana ara nivavaka iza moa isika tsy hivavaka i Jesosy Kristy mampirisika antsika tsirairay avy hivavaka ny vavaka zany no rivotry ny avokavoka ara-panahintsika ohatrany hoe tsika olombelona nofa mandra zao a tsy miaina ary tsy velona matsika raha tsy misy fofonaina raha tsy mandray haina fofonaina rivotra iainantsika oxygène raha vao tsy miaina mandray an'izay tsika manandramany hoe tsy miaina kely ao anatin'ny minitra tsy haiko tsy ataoko akory reo minitra de hitanao ny zavatra hitranga eo aminao ary zay koa amin'ny fiainam-panahintsika raha totsika ka tsy mifoka n'lay rivotry ny fanahy masina le vavaka zany le fiainam-bavaka de reraky tsika Luka toko 20 de miteny hoe reraky ianao a raha tsy mivavaka reraky ianao raha tsy mivavaka androany amporiseko atsika tsirairay avy zany aza de mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpanakina mpanaratsy monomonina menimenina manometsiny lava tsy faly amin'ny zavatra misy rehetrarehetra isika fiangonana Jesosy Kristy tsy mpanao politika tsy anaty politika tsy soloky politika fa isika dia mivavaka ho an'ny olona rehetra isika dia ao anatytsika ny vavaka ho an'ny fanjakana ny mpitondra fanjakana ny manam-pahefana ny olona zay napetraka iandraikitra mba ozy izy hoe mba hiainantsika miadana sy mandry fa izay apetrako amintsika tsirairay avy zany zay fotoana zay roviny io ary aiza amin'ny fotoana rehetrarehetra rehefa matsiaro anao de tombavaka zao no averiko any averiko am'izay izy fa efa metapitra sady moa ny fotoana mandeha be le izy a fa ny ampianarana atsika zany a de zay hoe vavaka zay averiko vakina le izy de hitatsika eo zany hoe zay ny amporisihana atsika zany hoe vavaka fa misy valiny io ely io izy de olona takatsika ihany fa izy na heran'ny vavaka de tsy avy ny orana telo taona sy tapany ny vavaka ndray izy a de avy ndray ny orana telo taona sy tapany ampiasaitsika ve zay hery zay ampiasaitsika ve zay fahefana zay mivavaka tsika hoe tena andrisena ny fahavalo a andrisena ny fanaratsy a mivavaka tsika mba tena hoe iaina ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana mivavaka tsika hoe mba tena afaka mifamezivezy miasa ara-dalàna mitoro tenin'Andriamanitra tsy voasakatsakana mbola miaina araka tokony izy satria mbola eto atantsika ary mbola eto ny fanahy masina ary rehefa eto ny fanahy masina dia mbola fanasana sy fahazavana mandra-patonga an Jesosy aka ny fiangonana eo nge vao tena tonga ny lay biby dis lay antikrista sy le anjaka eto hoe fa raha mbola eto sika fanasina sy fahazavana mbola isika miaraka am Jesosy Kristy mbola afaka mametraka ny fahefana sy ny hery ary mitondra fanasina sy fahazavana mba tsy alony fiarahamonina de zao ny voasoratra mananatra voalohany indrindra le toeany moa zany averiko vakina fa efa mandeha ny fotoana mananatra voalohany indrindra mba ataony fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra sa mietreritra hoe mpino ihany na hoe mpiaravavaka ao fiangonanao ihany na raha ray sapanao ihany na hoe ny atokom-pivavahanao ihany tsia sans frontière ny vavaka atao ho an'ny olona rehetra na tsy mpino ary io zany na tsy zanak'Andriamanitra ary io zany na ate ary io zany a na na fomba fivavahana hafa mihitsy ary de ho an'ny olona rehetra ataovy ny vavaka maninona fivavahana fifonana fisaorana ho an'iza ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainatsika miadana sy mandry fa izay amin'ny toe-pana araka an'Andriamanitra sy ny fahamaotina rehetra satria nahoana izany no ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina izy de zay zany zavatra tena tia napetraka atsika hoe mandeha ny fotoana fa tia natenenina hoe io vavaka io a rehefa tena miresaka amin'i Jesosy Kristy ianao a tena hoe miainao anatin'ny fahadiovanpo ianao a tsy misy ota ankasitranao anatinao a miaina amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana amin'ny fahadiovanpo a tena mahery vaika ny vavaka ataonao mahery vaika ny vavaka sandratrao noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mangatà de omena mandondona de voana
mitadiava de ahita zay rehetrarehetra mandondona no voana zay rehetrarehetra mitady no ahita izay rehetrarehetra mangataka no mahazo ka na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina ianao na izanaiza misy ianao amin'ny firenena zay iainanao a ho eto ambavaka ny mpitondra ho eto ambavaka ny manam-pahefana ho eto ambavaka ny olona rehetra ho eto ambavaka ndao tena iombontsika amin'ny ala ao aorianan'ity toriteny zay ataoko ty hoe ndao tena iombontsika iombavaka iray foa iray saina hiara hivavaka ho an'ity zao tontolo zao ty hiara hivavaka ho an'ity planeta terre mbola iainantsika ty hiara hivavaka ao am'ty fiainantsika eto tya tena hoe mbola tsy tonga ny fampiakarana ny zanak'Andriamanitra ka raha mbola tsy tonga ny fampiakarana ny zanak'Andriamanitra mbola miaina eto sika manana ny herin'ny fahefantsika de hivavakantsika ho an'ny olona rehetra hivavakantsika ho an'ny mpitondra hivavakantsika ho an'ny manam-pahefana angataka fifonana hitondra fisaorana angataka famindrapoa angataka ny tanan-tompo zay hitsotra mba hiainantsika miadana sy mandrifahizay ary hiainam-pilaminana fa zany sitrak'Andriamanitra ozy izy mino fa hamaly Jesosy zato isan-jato raha mangataka amiko ianareo ozy izy de omeko anareo zany na inony ngatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana every fa efa ho azo avy hatrany zany dia fampianarana zay ny am'izay vavaka zay no ampitaiko amintsika andramoka izaho fa tsara Jehova efa mivavaka ianao efa hitanao ny heriny zany a arabasoa arabatsara hitohy hatrany zany anao zay niraviravin-tanana sy ohatran'ny variana fotsiny ary lasa niaina atao anatin'ny tahotra sy ariakanosana mba hiveriny ianao amin'ny fiainam-bavaka mba hahery ianao amin'ny alalan'i Jesosy ary ampahery ny hafa ihany koa ho an'i Jesosy ny voninahitra fiadanana sy ny fahasoavana ho amintsika tsirairay avy mandra-piresaka mandra-pioana indray a veloma tompoko